dia faly mandray ny andriamatory andriamalaza kristiantsika eto Roma izay avy nanatrika ny fifanitsanana eran-tany tamin'ny boxe chinoise. Izy zany amin'izao fotoana izao no tompon-daka eran-tany amin'ny boxe chinoise ary efa fanompitony izy no miaina izao voninahitra ny fandresena izao. Dia anotanisika vetivety izy mikasika ny dingana rehetrarehetra izay nataony mandra-pahatonga an'izao toerana izao. Saotra tompoko dia saotra betsaka anareo ny mankafy sy mankasitraka raharosoa dia manome fifaliana amin'izao fanaranareo zisika amin'ny faran'izao. Dia ny parcours moa zany nanomboka faela, zany hoe za moa zany raha tena izy dia lehibe tamina resaka sport de combat ou les arts martiaux. À l'âge de 10 ans zany efa nanomboka nanao sport de combat, zany efa nanao arts martiaux. Dia raha fa tonga teo à France moa za à l'âge de 1998 dia j'étais engagé à l'armée française légion étrangère. Dia ny base nataoko voalohany moa zany niala tany Madagasikara dia nanao karaté za, dia avy eo nanao taekwondo, dia avy eo nanao isekan budo, dia avy eo nanao resaka self défense aikido, judo. Dia raha fa tao amin'ny miaramila moa za teto France dia tao vao nahita an'ilay boxe, zany hoe nahita an'ilay boxe nanomboka nanao boxe français, nanao boxe américain, dia nanao kickboxing. Dia raha fa nikouvrira-n'ilay arts martiaux sy le sport de combat nefa nataoko hatramin'izay moa za dia teo tamin'ny année 2000 nahita an'ilay boxe chinoise. Zany hoe ilay boxe chinoise moa zany mix arts martial, zany hoe ao ny coup de poing resaka boxe, ao ny coup de pied comme le taekwondo, le karaté, ao ny prise de judo, ao le resaka jujutsu na hoe style de lutte. Dia raha fa teo moa za dia nikouvrira n'ilay boxe chinoise mety aminaty satria hoe hitako hoe complet. Dia teo zany nanomboka tamin'ny 2000 teo nanomboka tena nitravailler amin'ilay resaka boxe chinoise. Dia raha fa teo amin'ny 2002 teo dia nisy champion d'Île-de-France, dia nisy za. Dia za moa zany efa nanana resaka expérience talohan'izay resaka arts martial dia ohatran'ny nety ilay izy. Dia j'étais champion de Île-de-France. Dia avy eo c'est les mêmes années 2002 dia j'étais champion de France. Dia avy eo 2003 champion de France, 2004 champion de France. Dia teo vao antso nanao champion d'Europe tany en Angleterre, tany Oxford. Dia j'étais vice champion d'Europe. Dia avy eo moa zany 2005 avy eo mbola nanao champion d'Europe, j'étais Mexico zany champion d'Europe. Dia teo moa zany hitako hoe mety ilay izy dia nitravaiako dia nisy champion du monde tao à France, tao à Palais des Sports, Palais Vitry à Paris. Dia nanao an'ilay champion du monde dia azoko moa zany champion du monde 2006. Dia avy eo 2006 c'est les mêmes années any nisy stage nataoko ta Tunisie, resaka champion d'Afrique en même temps, plus des stages dia j'étais champion d'Afrique. Dia avy eo nandeha tany Portugal nanao champion du monde dia azoko ny champion du monde. Dia avy eo niakatra ihany na 2008 teto Italie nanao champion du monde. Dia teo moa zany tapaka ny tanako tamin'ity côté gauche ity, 3e titre moa zany tamin'izany champion du monde dia tapaka satria ny problème zany niezaka zany nanao moins de 70 kilos nefa ny adversaire-ko lavalava daholo. Dia niseko moa zany ilay izy dia vitako ihany ilay izy, zany hoe efa hitako ihany ilay fisire zany fa nizahako foana hoe commenceko foana zay isika hatramin'ny farany dia vitako ihany moa zany dia nahazo champion du monde fa même temps tapaka ity tanako ity, zany hoe 2009 zany 2010 tsy nanao mihitsy zany champion du monde. Dia avy eo mbola niezaka nanao champion d'Afrique tany Dakar, dia nandeha tany Sénégal nanao champion du monde 2011 dia azontsika koa ny champion du monde ny champion d'Afrique zafady. Dia avy eo moa zany nanomboka ny hitako amin'izay ilay expérience hoe efa manomboka netinety tamin'ala izy dia ny continueko amin'izay. Fa ny problème keliko fotsiny zany amin'ilay asa satria hitako daholo ny adversaire koa olona miaina amina sport, zany hoe tsy miasa zareo fa io ny velomanjareo resaka sport. Dia hitako ny mafimafy izy nefa noho ny amin'ny mes côtés zany toujours tsy maintsy miasa nefa les préparations tsy ampy. Dia teo moa zany nisy niantso hoe maninona raha le ceinture anao anaovana jeu $50,000, 35,000 euros. Dia teo zany aloha tsy niditra satria raha hiditra amin'ilay professionnel nefa tsy maintsy ajanoko ny asako nefa take titre gasy moa zany tsy afaka manajanona
asa satria ino velomako. Zany hoe nanomboka tamin'ny taona 2010-2011 zany hoe fa nanomboka anisan'ny contacté-anao hoe hiditra professionnel. Oui, nanomboka 2010 dia nisy ny antso professionnel hatramin'ny Hong Kong ny antsoina, hatsaminy Las Vegas hanao titre mondial hanao combat amin'ny Congolais. Congolais zany nefa fa champion du monde au moins de 75 kilos, au moins de 80 kilos. Dia noho ny amin'ilay hoe atakiditra amin'ny professionnel nefa mila staff be da be. Tsy maintsy ao ny médecin manaraka anao isan'andro. Préparation an'izany nefa 6 mois en avance. Tsy maintsy manana koa anao logistique, coach professionnel. Tsy maintsy manana koa au moins anao manana 7 staff manaraka anao tous les jours amina resaka préparation. Fa noho ny amin'ilay hoe tsy ampy amin'ny resaka au niveau ny financement moa zany dia tsy n'accepteko aloha ilay izy. Fa ny anamo zany tondrasako an'ilay arts-martiaux dia hatramin'izay dia hoe resaka loisir fotsiny, hoe resaka plaisir hoe mba fitaizana saina, izay ny tondrasako anazy zany sisika. Fa ianao ve nefa hoe mamina viny amin'ny ho avy zany a mbola hitady hevitra tonga anao efa tena professionnel hoe hivelona tanteraka amin'io mihitsy ny amin'ny ho avy? Io mihitsy ntsika zao satria za zany efa nieritreritra hoe amin'ity taona ity hoe le dernier combat izay nataoko fa takeo hoe efa 7e titre. Fa raha fa nanao combat zany hoe tamin'ilay préparationko aloha zany hitako hoe tsy ampy be da be, nefa grâce any Andriamanitra moa zany hitako hoe nanampy be da be tiako le zavatra hitako, satria na ny préparation nanaovako an'io champion du monde tamin'ity mantsy raha ho isay angambany 3 semaines, même pas 3 semaines, 20 jours de préparation, nefa amin'izany mbola miasa. Dia teo zany tsy ampy mihitsy eritrereto hoe 20 jours zany hoe manala 7 kilo et demi mafy. Eritrereto hoe avant ny 5 heures du matin alohany andeha miasa tsy maintsy mihazakazaka pendant 2 heures de temps, au moins za miala ao an-trano 5 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin. Préparation dia resaka hoe hazakazaka footing. Dia ny hariva moa zany tsy maintsy miditra salle foana au moins 20 heures za ou 20 heures et demi toujours à la salle jusqu'à 23 heures. Dia hitako hoe intensif be pendant les 20 jours de préparation. Dia za zany nieritreritra hoe dernier titre satria tamin'ny l'année dernière moa zany tsy nanao satria tsy hitako tsy ampy le préparation. Ny olona moa zany efa miteny hoe ok zay efa be satria ny amin'izao mantsy ny 23 ans 25 ans zany hitako efa vifa be daholo, hitako efa mafimafy ny taonao koa nina fa miakatra sady efa manana responsabilité koa za amin'izao dia hitako hoe tsy possible fa tsy nanaiky moa zareo hoe ataovy foana ty dernier titre ty satria ty ceinture ty mantsy efa azoko tamin'ny 2014 ka raha vao io miladivana 2 fois, fa raha vao tsy miady amin'ity zany amin'ny 2016 ty dia retiren'jareo le ceinture sady mena ny valerany. Dia hoy zay hoe bon kipeko maso ty ataoko jusqu'au bout. Dia niezaka moa za dia nivavaka dia nanaovako ny préparation dia vitako ihany le izy ary mampagagana hitako hoe nisy nanampetabe za amin'le au niveau ny préparation. Eritrereto fa ny combat-ko premier combat za première round 35 secondes dia vita ny combat, deuxième round 2 minutes. Nefa zay le préparation tsy ampy zay nefa normalement poids-ko moins de 70 kilos, ny ala tany Paris za 69 kilos, tonga teto za lasa 71 kilos. Dia hoy zareo hoe soit anao manala an'io pendant 30 minutes dia miverina amin'ny pesy indray, soit anao ampidirina moins de 75 kilos. Dia hitako hoe tsy tratrako mihitsy ny hoe anatin'ny 30 minutes zany anala 1 kilo 800 grammes, tsy possible. Dia hoy zay hoe ezahako ihany tsy problème na dia moins de 75 kilos nataoko le combat. Amin'izao fotoana izao ianao nahazo an'ity fetikipy sy médaille be da be ty, sao dia mba azonao tenenina daholo hoe inona daholo ny azonao tamin'ilay izy reto ty zany misy ceinture dia misy médaille anankitelo, inona daholo ireo médaille ireo? Zany reto médaille anankitelo azoko reto zany hoe nanao deux catégories zany noho ny amin'le préparation tsy ampy zany dia tsy tratrako le moins de 70 kilos. Normalement en général ny tena poids au moins de 70 kilos au niveau des combats boxe chinoise lay taille. Fa tamin'ity zany tsara fandraisana sy ny tsara fikarakarana dia niakatra 1 kilo 800 grammes ny poids-ko. Dia
obligé tsy maintsy nanao an'le moins de 75 kilo nefa moins de 60 kilo 15 kilo sady maro ny adversaire sady lava de bon obligé zany tsy maintsy nanao moins de 75 kilo ty médaille juste à côté ty zao moins de 75 kilo de ry amin'ny sisiny ry raha vao nanao an'le moins de 75 zany de hitako mbola nananaina be satria ny premier combat premier round nanao 35 secondes ny deuxième combat en finale nanao 2 minutes 3 secondes de avy eo moa za mbola hitako nanana force be mihitsy de hoe mbola ny participer za satria niteny zareo hoe mahavita ave anao moins de 80 kilo de ny nangataka mihitsy zareo de ohatran'ny sarotra aminahy moa zany hoe non fa hitako hoe mbola navita de niaccepteko le izy de nanao contrat de nanao an'le moins de 80 kilo zay ry médaille ry anankiray ry de raha le troisième médaille moa zany io fair play zany hoe hitan'zareo zany bon combattant bonne compétiteur de nahazo fair play troisième médaille zay ny fandehan'le izy moa zany de remise en titre le ceinture moa zany azotsika définitive dia azo ary zany ireo loka maro isan-karazan'ireo azo koa ny tompon-daka eran-tany fahafito mbola mieritreritra ave ianao mbola anao amin'ny manaraka inona ny mety hoe faipetra ahafahanao manao mandray anjara amin'ny manaraka izay indray raha nieritreretiko moa zany za moa zany de hoe afa nieritreritra zany atsika hoe hidranona amin'izay nefa au niveau ny international zany ery zareo mbola mangataka foana continue satria mantsy anatin'le préparation koa tena nohony amin'ny tsy fisiny le au niveau ny financement zany de hitako hoe sarotra be lizy fa raha mino raha misy angambany hoe ny manampy au niveau ny sponsor iny mino fa mety mbola vita ary za mbola vonona fa zay fotsiny zany miralentir kely aminazy satria eritrereto fa même ty combat ty amateur nataoko hatram'izay hitako fa aisaka be ihany au niveau ny financement hitako tena hoe mafy za zao fa ça fait 4 ans zay tafiditra tamin'ny semi pro nefa le semi pro tovitovy ihany amin'ny professionnel nefa raha misy manohana au niveau ny financement hoe tsy haiko mety hoe misy société matanjaka na hoe misy hoe personnalité hoe afaka manampy ana amin'le resaka fanomanana mino fa mbola vita amin'ny combat professionnel ahoana zany mety ho fahitana no avy nyty fanatanjahantena anankiray ity mety mieritreritra ve ianao hoe azo hitarina any Madagasikara izy ity mety ahoana no mety ahafahanao mandray anjara amin'izay fampivoarana n'izay fanatanjahantena izay raha amina manokana aloha tiako etarina izy ity jusqu'à ny Madagasikara satria tsika nge raha vo nahaiza ny pays ny andehanantsika raha fa hoe Madagasikara ohatrantsika ny tompon'le boxe chinoise de hoe ny mampalaelo ana fotsiny hoe maninona ny any amintsika a Madagasikara tsisy an'le izy marina fa misy any resaka sanda kickboxing boxe taille ary ny avantage amin'le boxe chinoise mantsy international ao anatin'ny boxe chinoise nefany afaka miparticiper le toute discipline afaka anao manao boxe taille afaka anao manao boxe français afaka anao miparticiper resaka kickboxing zany ao anatin'le boxe chinoise attaqué mix art martial zany de maro be le zavatra azo atao anatin'le boxe chinoise de nieritreritra mihitsy ny amin'ny resaka fédération fa presque 3 ans ngamany fa nisy olany resahako mihitsy ny tany fa namoka monter an'le dossier fa bon jusqu'à hatramin'izao moa le izy de mbola tsy hitako foana de bon fa mety angambany raha possible tena déplacer any mihitsy anao sokafaka resaka fédération fa za afaka manampy be da be zay olona makasitraka hoe vonona anao any boxe chinoise io fa tena mety amintsika ary mino fa ho lasa ambonimboniny zao jusqu'à hatrany raha ny fahitako anazy mampieritreritra ana atoandro sy ny alina hoe raha hijanona ve za amin'ity taona ity de mino ve ny titre attaqué Madagasikara de vitatreo nefa rarange maromaro ny champion du monde na resaka boxe chinoise tao zay fa matetika 2 ans 3 ans de fa vita nefa tsika navita jusqu'à 7 ans de champion du monde tompon-daka eran-tany ka za zao nieritreretiko amin'le jeune hoe alao nareo apiko za tena vonona la tête au pied mihitsy
anampy jusqu'au bout a mino mba hoe le mifandimby amiko avy eo a mba mitondra titre foana hatrany hatrany tsika nge vao tonga ao zay ny mahatonga ana tamin'ny resaka combat tao ary vao mahafantatra le malgasy le petit malgasy dia ohatrany efa miralentira daholo zareo fa mirikily daholo satria fata zareo fa le boxe chinoise tena mafy le gasy amina resaka boxe chinoise eritrereto fa nareo pays de l'est reo nge mba mafimafy any reo USA reo zareo avy any Chine Asie mafimafy any nefa raha vao mahitatsika hoe gasy ka zareo zao dia tsy mahalala mihitsy fa nieritreretin'zareo hoe dia matanjaka be ny gasy any a Madagasikara resaka boxe chinoise ka mino angamany a raha azo atao a atsangatsika le resaka boxe chinoise any toerana any Madagasikara dia anapetraka relève en moins mba mitohy foana raha fa mipetraka tsara ny relève angamany eo avo hijanona amin'izay ohatra ny ao France zao a manana club anankitelo a tena mandeha tsara mihitsy tena mino a fa le izy nefa tsy titre gasy fa lasa titre français eritreretiko fa za nge taloha capitaine d'équipe de France nefa za mitondra titre gasy noho ny amin'ny fitiavako tanindrazana ka zay le teno navelako teo hoe aingany a mba zay olona makafisy ny hoe mba anampy dia raisiko an-tanandroa mihitsiny a jusqu'au bout teny famaranana ho an'ny mpijery a ho an'ireo rehetrarehetra izay mieritreritra hoe ny hoavin'ity boxe chinoise ity ifisaorako moa zany manokana ny Andriamanitra avy any ambony any a taridalana anazy jusqu'à taty a ary nanohy ny zavatra nataoko jusqu'à hatramin'ny farany dia misaotra anazy foana za hatramin'izay dia ny faharoa manaraka an'izay dia isaorako moa zany a voalohany indrindra ny ambasady de Madagasikara eto any Italie moa zany dia nandray ana atanandroa à début jusqu'à la fin amin'ny fikarakarana amin'ny rehetrarehetra amina resaka déplacement amin'ny hébergement amin'ny rehetrarehetra sy ny mpiara-miasa sur place dia faharoa manaraka fahatelo manaraka an'izay koa ny ambasady à Paris moa zany dia nanohy surtout ny mpiara-miasa jusqu'au bout nanomboka tamin'ny préparation amina resaka fikarakarana dia ny faefatra manaraka amin'izany a dia isaorako manokana koa moa zany ny agence de voyage Cap Madagasikara moa zany a dia izy ny dépenser amina resaka ny frais de déplacement koa aller retour jusqu'à taty à Italie à Rome dia avy eo koa moa zany a dia ny namana akaiky izay nampy anao sy nanome courage a jusqu'à hatramin'ny farany dia resaka matériel dia ny Samouraï Dragon à Lyon izay zany ny grande sportif de Samouraï toutes les arts martiaux zay ny nanampy anahy tamin'ny préparation resaka matériel zany a resaka gants ny matériel netiko nanao combat moa zany a dia remercie amin'ny Dragon Samouraï Imazuki dia ny famille ako moa zany ny akohonako moa zany dia saorako be da be sy ny olona zay makafy hatramin'izay ny boxe chinoise nanaraka anahy début jusqu'à la fin dia merci beaucoup dia gracias tsotrabetsaka any tompon-daka eran-tany a Jean-Christian Randriamalasika ary mbola mirary azy a ho tonga amin'izay farany ambony indrindra arak'izay faniriana izay araka ny teneny teo dia mila mpanohana izy a mila an'ireo izay mahalala tanana rehetra ahafahany manohy amin'ity fanatanjahantena sy kajy fanatanjahantena anankiray ity misaotra antsika rehetra